Fitaovana ilaina amin'ny fanadiovana toy ny borety, kifafa, râteau, bidon ary ranom-panafody maro samihafa. Ireo no natolotry ny Directed sy ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny, ny antoko HVM nasionaly. Ny HVM nasionaly indray no nanolotra ny HVM régionaly, ary ireto farany no nanolotra ireto fitaovana ireto ho an'ny fokontany misa 420 misy eto amin'ny tampon-tanànan'ny Mahajanga. Natolotra ireto fitaovana ireto mba ho fanadiovana ny tanànan'ny Mahajanga manomboka izao. Nomeny atsika eto Mahajanga. Mahajanga misy fokontany. Hitanareo tsara ilay coordonnateur général, coordonnateur régional ny atoko HVM andremato ny aizantsika azy moa Mataba dia atolotra ireo eto atoerana indray no mitsinjara isam-pokotany anireo fitaovanareo. Inona daholo moa izy ireo? Misy an'ilay ataontsika hoe produit STH 400 ny ao anatiny, zay mahavita any amin'ny 15,000 mètres carrés, zany hoe 2 mètres industriel miaraka amina pulvérisateur, miaraka amina brouette, miaraka amin'ny Renovos Plus, io koa zany mbola produit désinfectant ihany koa io, miaraka amin'ny kofafa, miaraka amin'ny râteau ary ny kojakoja masaka sy zavatra hafa koa. Tena amongorana tanteraka satria ny aretina pesta dia vokatriny Mahajanga bila madio. Ary ny antoko HVM dia miezaka ary manampy ny vahoaka amin'ny mahatoko lehibe sy matanjaka anazy eto Madagasikara, indrindra eto Mahajanga, hanadio an'ity tanàna renivohitry ny faritany, renivohitry ny faritra eto Boiny ity. Ka dia ny fandaminana dia anjarandreo ny mpitarika ny atoko HVM eto atoerana no mandrindra izany. Fa zay mirahalahy sy ny ekipa rehetrarehetra zany hidina ihany koa any atoerana andehanao an'izay fanadiovana zay miaraka amin'ny vahoaka any amin'ny fokotany. Naneho ny fisaorana avy hatrany teto ireo se fokotany nisitraka izany. Dia misaotra ny fitondram-panjakana mahefa izay nanome an'ireto fitaovana ireto hoentinay 26 fokotany anao fanadiovana fahobe. Dia makasitraka fa tena voajery aloha izay eto tampon-tanànan'ny Mahajanga an'izao fanaovana fanadiovana fahobe zay dia makasitraka ny fitondrana mahefa ny HVM zany dia makasitraka tompoko. Misaotra amin'ny fitondram-panjakana mitady eto zany sy an'ireo fitaovana eto ho ampiasaina eto tany eto Mahajanga. Ireo fitaovana ireo moa zany dia efa vitany zanona ho an'ny tany zany. Raha ho an'ity mpiara-miombona antoka amin'ny fanjakana ity ary amin'ny fototra bebe kokoa amin'ny asa fanasoavana izy ireo ho an'ny antoko HVM kosa dia manomboka ny ovatrany ny asa ka ny fokontany manga sy ny manoloana ny Notre Dame iny no hanomboana izany taoriana ny fizarana nanoloana ny laban'ny tanànan'ny Mahajanga. Antony izao hetsika izao nisy roana sahady ireo valanaretina mety iseho eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga.